On va prier. Merci Seigneur encore pour ce temps. Merci Seigneur pour ce matin, Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fais grâce. Merci Seigneur parce que c'est par ton souffle de vie encore que nous sommes là, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, on te demande de nous visiter, Seigneur. En ce moment, Seigneur, comme la chanson dit, ta présence est le ciel pour nous, Seigneur. Et en ce moment, on veut expérimenter ça, Seigneur. On ne veut pas juste être là sur des faux semblants, mais on veut vivre ta présence, Seigneur. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite chacun. Sente le cœur de chacun. Vois le cœur de chacun, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu grand et tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Et en ce moment, on veut t'adorer, Seigneur. On veut te dire, je t'adore, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, Seigneur. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Yo roi, tu parles de ceux qui est mort reprend vie. Tu déclares et ceux qui n'existent pas surgir. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, oh Jésus. Le roi, Tous ensemble, déclarons. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Saint, 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 toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, je t'adore, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je veux t'adorer, oh Dieu, je t'adore, Saint, Saint, Saint. Seigneur, t'adorer en ce moment. Oui, Seigneur, je prosterner devant ton trône et dire, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Seigneur. En ce moment, sens nos cœurs et vois ton peuple qui t'adore en esprit et en vérité, car tes œuvres sont parfaites, Seigneur. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Saint, Saint, Saint. Je t'adore, je veux t'adorer, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, oh Dieu, Amen, Amen. Gloire à toi seul, Père. Tiaka mahafantsy Jesosy tsika makasitraka ny amin'ny fotoana tahaka izao. Afaka masotoerantsika tompoko azafady. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona.
nandeha ny fampilazana hoe nisy la retraite dia nanoratra anarana ako nameny amin'ilay fisy dia nomena ny pasteur Vanou. Tao anatin'izay nefa nisy fikorontanana ny ara-bola dia tsy possible mihitsy ny alasanako dia nanoteny tao amin'ny page-ny ambassadeur hoe tsy handeha nefa natonga nanoteny tao zany hoe efa nisoratra anarana nefa tsy handeha. Dia nefa ny azo taorian'izay taorian'ilay fampilazana iny nisy client ako niantso ana. Io client io tena olona farak'izay mahidy be izy zany sady lehibe ady varotra be ireny. Dia izy koa tsy mandefa le volanao mihitsy raha tsy tonga eo alohan'le entana ny commandiny. Dia niantso ahy izy mba misy zavatra atao reto ozy izy dia eno dia sabotsy moa za tsy tety fa nisy formation natrehana herinandro talohan'le la retraite. Dia gaga be fa nioatra be ny volana alefany. Dia nangatam-panazavana hoe fa ahoana ho aty dia tonga dia ino ozy izy ny karamanao fa tsy niady varotra fa tonga dia iny e voninahitra ho an'i Jesosy. Dia za moa efa nisoratra anarana ny tsy handeha dia hoe zao tsika menakavo mba tafavory atao trano fa alao manao fety karakara sakafo. Dia latsinainy taorian'izay nefa fanaoko no avy misakafo dia mitsilailay eo am-pandriana mamaky baiboly dia matory kely. Dia tao anatin'ilay namaky baiboly izy feo mbola tsy henoko mihitsy mivoaka avy any anatiko. Tena hoe feofeon'ny fitiavana be. Tena tonga dia nitomamy be telo 15 minutes angamba. Tena ozy izy hoe inona le fetomaninao ozy izy. Fa namezako anao any vola iny any andehananao la retraite. Tonga dia tsy niady-hevitra fa tomany dia niantso ny taty fara hoe mba omeo kely anà numéro amin'ny pasteur Vanou. Dia lasa somatsara tamin'ny la retraite moa nangatatsodrano tao an-trano dia kalma tsara zareo nefa tamin'ny voalohany zareo tezitra be hoe andro fetiko ve dia andeha. Dia rehefa tany amin'ny la retraite tena hoe mifantoka 100 isan-jato tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tao anatin'ilay hoe resaka addiction iny ako tena tsy haiko izay raha azo fa tena nitomamy be. Tsy tanako mihitsy zany le ranomasoko ary za tena tsy nahalala-menatra zao fa tena nandihy tamin'ny foko manontolo dia rehefa vita le fotoana dia maivana be dia ndeha ody amin'izay dia nibitsiky ny fanan'Andriamanitra hoe mangatam-pamelana amin'ny zanako sy amin'ny reniko. Dia mafy be tamiko le izy. Dia tao anatin'izay koa za nafatotry ny ankizy tinana tena kizintina zany ohatra hoe mamana rano dia misy tonga tampoka avy any tonga dia androny le rano dia kizintina be aho arinan'izay ary tsy vita moramora mihitsy fa mbola toy rariva iny. Dia nefa tao aorian'le la retraite nisy zanako ankiray nahatsikaritra dia nanantona moramora dia ozy izy hoe ary nena ohatrany lasa nisy fandriampalemana be atao trano. Dia za moa tsy dedaka fa sotra Jesosy. Dia nangatam-pamelana tamin'ny mamanay zany satria ny taninay ohatrany hoe njakazakahan'ny olona fotsiny any ambanivohitra dia sorena tamin'ny mamanay dia nanomboka nangatam-pamelana taminy hoe tena mamelana aho fa tezitra nalahelo fa votsotra tanteraka ho tena foiko fa izay tiana omena an'ilay tany tsisy olana tsy tezitra ho amin'ny teny an'izany fa tena mifoko. Tao aorian'izay tena nisy asambarana tsy haiko azavaina tao anatiko tao hatramin'izao. Tamin'ny heriny aloha zany saika hijoro vavolombelona fa ohatrany hoe tsy nino mihitsy fa tena niovany tao anatiko feno fitsaharana feno fedana mbe tsisy ohatr'izany dia nisy adino moa teo fa io semaine alohan'ny la retraite nampsehon'i Jesosy sary sarina paiso dia misy le voaniny dia izao le teny hoe zaho am'raiko ozy izy dia indray ato amiko tsy hitako misy an'izay teny izay fa ohatrany eo amin'ny boky ny jononao le teny
dia confirme tamin'iny la retraite iny ilay izy hoe resaka union satria tsy dia nazava tsara tamiko izany ilay tenin'Andriamanitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery. Nareo tiaka ho an' Jesosy témoignage farany androany mandosy tomboka azafady. Tahiny Jesosy daholo tompoko. Teme voninahitra an'Andriamanitra no nataony tamin'ny tapa-volana lasa natao mariazy miara-misotro izay. Ilay famezana voninahitra moa izany dia fahitapity. Tamin'ny voalohany rehefa nandeha ny fotoana hoe misy fitsofandrano mariazy miara-misotro teto amin'ny azafanimpoana dia nanoratra anarana aloha dia avy eo ny teny tao an-trano satria moa izany ilay izy efa faniriana hatry ny ela be mihitsy ny hoe hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra ny tokantrano. Dia isaorana ny tompo fa hoe tato izany no nisy an'le fitsofandrano atao anatin'ny fotoana hoe efa ambany ombonana tamin'i Jesosy. Dia tamin'ny voalohany tena hoe ray aman-dreny tao an-trano dia ny ray taposy ny zanaka no resahana hoe atao mariazy miara-misotro fa fasy maman dia mbola tsy niteniteny tamin'ny fianakaviana. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia nandeha namonjy retirety dia tao anatin'izay aloha fa nitondram-bavaka hoe Jesosy tena hoe ianao no mena voninahitra amin'ilay izy fa tsotro ny taloha tamin'ny mbola satria izay izy mivady zany tamin'ny korala tamin'ny fiangonana nisy nifakaitanay dia tamin'izany efa nangataka foana hoe hanao mariage dia ilay mbola tsy niombona tsara tamin'i Jesosy aloha fa ohatran'ny hoe ilay no fotsiny tiana iseho dia mandoalika amin'ny alina dia mivavaka hoe Jesosy ameo an'izao million izay hanaovana mariage fa tena tsy nomeny Jesosy mihitsy ilay izy kay tena hoe tiany Jesosy efa tena miombona tsara ianao hitan'i Jesosy hoe tena hoe union tsara aminy dia nomeny fahitapity dia rehefa tonga ny la retraite dia tena hoe nataon'i Jesosy nahita fity afaka ny invité olona dia afaka nanao mariazy ohatran'ny mariazy rehetra dia ho an'i Jesosy rehetra ny voninahitra. Dia ny anankiray koa tao anatin'ilay izy satria moa izany ny ray aman-dreny sy ray tapo ny tena hoe ny angaviana tao anatin'ilay izy izany dia manontany hoe aiza ny fiangonana, aiza ilay mariazy natao, aiza satria zareo mieritreritra mako hoe izay manko izany tamin'ny voalohany tena hoe rehefa davanandro dia aty amin'ny hvkl atao amintsika moa tsisy anaram-piangonana fa Jesosy rery ihany no nomena voninahitra. Dia rehefa dimanche dia any amin'ny fiangonana mahazatra. Dia taty aoriana rehefa tena niombona tsara dia dia nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy mba omeo toerana hoe izay Jesosy ahafahanay mianakavy miombona tena hoe miaraka daholo fa nanankizy ary manontany ao an-trano fa ahoana ihany tsika ty dada sy mama, sasany azafady amin'ilay anaram-piangonana, sasany FLM, sasany hvkl, sasany hvkl. Dia izao moa no teneniko tamin'ny tao an-trano hoe nitsika ho Andriamanitra ray ihany fa tsisy anaram-piangonana fa ny tena tiany Jesosy ho antsika tena ao amin'ny tsara daholo. Dia tao anatin'ilay mariazy efa nisaotra an'i Jesosy fa tena efa hoe niteny Jesosy hoe ato no iombona ny mpianakavy dia efa mbatady daholo aloha izany dia voninahitra ho an'i Jesosy. Dia tao anatin'ilay mariazy ihany nisy fianakaviana vagian'i Jesosy satria tena nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy aoka hoe Jesosy tsy hoe hamonjy mariazinay no hatrehan'ny fianakaviana any ilay manontany hoe inona fiangonana, inona n'izao, inona maninona, aoka hoe Jesosy hoe ianao mihitsy ny hitany. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga ny alahady fête de mère dia nisy ray tapo tamin'ny ray aman-dreny ny teny hoe tena misy Andriamanitra mihitsy ao amin'ilay ivavahanareo fa nikasika ozy Andriamanitra fa tonga ozy izy ilay vadiko dia ny tena ame vola izany hoe izaho tsy mame vola mihitsy ka ilay tonton fa ohatrany hoe mandeha miasa any izy dia zareo nefa efa mivavaka dia izaho moa teny taminy hoe ilay izy hoa tsy vola fa Jesosy. Rehefa tena miombona amin'ny Jesosy hoa ianao dia haino mampiray anareo mivady. Dia ny anankiray koa tao anatin'ilay mariazy ihany tena hoe hita be hoe aikay tena ilay vady omeny Jesosy anay io izany kay tena hoe cadeau avy amin'Andriamanitra fa tamin'ilay teto alonanao voady iny vao tena tsapako hoe zaka hoe izaho Jesosy raha tsisy an'ity
mety efa tsotro zao tsony reny toetra tsy mety reny monsieur directive moa fiteniny anaty amin'izay fa efa navototra ilay izy dia misaotra an' Jesosy fa Jesosy moa mampianatra foana dia efa niova dia teo aho vao natsapa hoe Jesosy aho tena menao gâteau aho fa tsy hitako mihitsy n'ilay izy a fa androany naseho anao anahy dia mamela dia mahay misaotra dia voninahitra ho an' Jesosy dia tiako ampitaina amintsika hoe tsika zanak'Andriamanitra kay a efa omena tombontsoa amazanak'Andriamanitra tsika mihitsy fa tsika indrendreny tsy mahita an'ilay izy dia ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny fa rehefa tena hoe uni tsara amin'i Jesosy Andriamanitra dia hitatsika ilay izy hoe kay tena zanak'Andriamanitra manana tombontsoa misitraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Teka mafon'i Jesosy tsika raha sitrakareo dia asaiko ianareo hitsangana tahaka anay ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Hitanareo fa rehefa misy programma an'Andriamanitra dia ny devoly tsy mipetrapetraka izany fa mandeha fa sakatsakany eny antenatenany eny izy. Nandeha ny programma zao hoe ozy Jesosy hoe manao la retraite dia misy sakatsakana fa ao anatin'izany nefa na dia misafidy ary nahazo fahafahana dia misafidy le reny hoe tsy handeha fa hanao fety dia Andriamanitra tsy mibetroka hoe mijangana fa miteny amin'ny feo feno fitiavana izy hoe inona monina nomezako anao an'le vola. Ao anatin'izany dia mianatra koa tsika hoe tsy didiko fe lehibe misy ny direktiva fa Andriamanitra tena hoe miteny ampitiavana ao anatin'ny rehetrarehetra. Dia tao anatin'ilay la retraite dia inona ny zavatra nitranga? Nisy fanafahana tao, nisy fanorenana toem-panahy tao dia izay zavatra izay nefa tsinjon'ny devoly mialoha dia sakana n'ilay olona mba tsy handeha any satria tian'ilay olona ho voafatotra. Tiako tsika hoe hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny programma mety tsy takatritsika fa ao anatin'ny fankatoavana dia misy zavatra be da be mivao azy. Amen. Tiaka teneniny eo akaikinao ao anaty fankatoavana hoe dia misy zavatra be da be mivao azy hoe. Zao zay le ranabavy hoe afaka tamin'ny fahakizitinana dia nitenenin'Andriamanitra niteny tamin'ny mpanompon'ny Andriamanitra hoe be da be ny olona afaka tao anaty addiction fa menatra amin'ny heriny raha mety ianao minao fa mety ianao dia hitsova volombelona eto kasika ny fanafahana tao anaty addiction. Tiafa mafy ho an' Jesosy. Alleloia. Mety hoe fotoana 30 minutes angamba iny fotoana iny fa nisy fanafahana tao. Amen. Dia le témoignage faharoa programme an' Jesosy koa ny miditra ao anatin'le fanamasinana tokantrano. Raha mbola tsy ao anatin'izay ianao tokony hoe témoignage sy vavaka fisaorana moa zany ny ataoko fa mivadika fanentanana. Manantona ny mpanompon'Andriamanitra hoe zay efa nivady efa nananjanaka efa nananjavokely fa mbola tsy nentina teo anatrehan'Andriamanitra ny tokantrano dia midira ao anatin'izay mba ho fantatr'Andriamanitra ianao sy ny tokantranonao. Tiafa mafy ho an' Jesosy. Ndao tsika hivavaka, ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny programmany izay sokafany eto anivontsika. Ndao hisaotra an'Andriamanitra tsika fa nomeny fotoana ahafahana miditra ao anatin'ny programmany mba ho tena iray aminy, mba ho uni amin'Andriamanitra. Sandrato ny tananao dia hisaory izy ny amin'ny programmany any izay tsisy diso. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay. Misaotra noho ny amin'ny fandaharam-potoana izay sokafanao eto amin'ny asa fanompoana. Misaotra fa tarihinao izay Jesosy tamin'ny alalan'ireny retraite ireny mba hanafaka anay ianao, hanafaka anay amin'ireo fatotra amin'ny addiction. Misaotra fa tao aorian'ny la retraite dia nisy koa ny programma fanamasinana mariage, fitsofan-drano ny mariage mba ho fantatrao ny tsirairay avy ao anatin'ny tokantrano. Misaotra ny amin'ireo tokantrano izay no hamasinina. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanokafanao fotoana ny fampiresahan'le renim-pianakaviana tamin'ny zanany vavy mba hahafahany mifamela sy tamin'ny reniny. Misaotra Jesosy ny amin'ny vavolombelona izay hoentinao eto anivonay mankasitraka noho ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny famondram-ponao. Misaotra ny amin'ny vavolombelona izay mbola menatra le olona hijoro azy fa aokanao raha hikasika azy hiteny amin'izy ireo amin'ny fomba malefaka izay mahazatra anao anaitra azy izy ireo mba ho tonga eto amin'ny fanatrehanao hiprésente ny témoignageny. Voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy dia ho anao irery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitiafa mafy ho an' Jesosy.
Oia. Ndao tsika tia tanana mafy ho an'ny mpanjaka sy tompony tompo. Asiorakoraka moa an Jesosy e. Mafantatrareo ve fa tsy afaka ny ho tonga eo amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao raha tsy nitao mifanan'Andriamanitra. Mety misy antony foana tsy ahafahanao tonga teto. Raha ohatra ka tsy sitrapon'Andriamanitra no nahatongavanao eto. Fa tsisy afaka manantonao izy Jesosy raha tsy efa nitao mifanany raiko. Zay aiza? Zay any an-danitra. Noho ny fitaoman'Andriamanitra antsika dia tonga eto isika. Ary azoko antoka androany maraina fa matoa izy nitondra anao teto dia mananjavatra ho lazaina aminao izy, mananjavatra hikarakarana amin'ny fiainanao izy, ary mananjavatra izy ho atoro anao mba tonga anao tsy ho diso lalana mandrakizay. Sa tsy zany? Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia andao hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Tiaka sitraka sy hanome voninahitra anao zay Andriamanitra androany maraina. Noho ny amin'ny famindraponao sy ny fitiavanao dia rena izy tsapanay fa ianao no mahatoy izao anay. Androany maraina raha hiteny ianao dia taovy reny fonay fa ianao no miteny aminay fa tsy olombelon'Andriamanitra. Ninona teny tokony ho anay amin'izay zavatra zarainy mpanomponao ajoronao ety aloha nizanizy dia taovy tsy very Andriamanitra fa voarainay satria lay avy aminao no tianay hore androany. Fa namasinao eto zay androany maraina mba ho tonga fiainana novany momba anay manontolo ny fanambarana rehetra avy aminao. Hoaina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Misandrata manokana amin'ity androany ity indray dia omena voninahitra mandrakizay ny anaranao. Amin'ny anaran Jesosy Kristy velona masina manan-kery avy any Nazareta. Amen. Aty amen. Amin'ity hafa mafy. Asiorakoraka ho an'i Jesosy. Firenony tena hoe manaiky ho taria amin'ny fanandro any. Tena manaiky ianao eto amin'ny fanahy masina. Dia izay teny rehetra eto ho anao daholo. Atao voatr'ireo ny tanan'izay tario ao fanahy ho toy ny zazy indray. Tario ao Jesosy iombona mindray.
zay rehetrareto matotongety dia mangetaheta fahamarinana. Tianay nisokatra alalana eo am-ponao, tanjonao anatinay ny aina ampifaly anao, ary indrindrindrindra Jesosy tiakasitraka ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao sy vitanao anay. Amin'ny fonay ny anomezanay voninahitra anao, amin'ny fananay ny ravoravoanay ao anaty amin'ny fofeny fankasitrana, satria manan'izay manana anao. Mitenena Tompo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Nasio tia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Halleluja. Mahazo toerana tompoko. Halleluja. Misy teny ato amin'ny soratra masina, teny feno voninahitra, feno fahatsarana, feno fahamendrehana ho antsika. Ao amin'ny Genesis 3:7 ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe ary Jehovah-Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Androana dia hizara amintsika manokana ny zava-miafin'ny ra. Avereny hoe zava-miafin'ny ra. Misy zava-miafina ao amin'ny ra, ary resaka manokana ny amin'ny hoe tombontsoan'ny rany Jesosy sy ny nandatsahany Jesosy ny ra no fanekena vaovao. Ny fanekena tsy tao amin'ny mofo fa ny fanekena tao amin'ny ra. Fa ny mofo tsy maintsy vakiana mba ho tonga ameno ny fepetra ny fanasitranana ny fanahintsika sy ny haitsika sy ny tenatsika. Fa no any resaka manokana makasika momba ny zava-miafin'ny ra. Andriamanitra nitady ody biby ampitafy azy any Adama sy Eva tamin'ny enatra vokatry ny fahotana. Niova fahatsapana izy mivady, lasa niova fahatsapana izy mivady rehefa nandika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nodikainy ny teny, dia le teny nodikainy izay maneho an'Andriamanitra no naka ny endriky ny nofo andresy lay ota nambabo ny fiainan'ny zanak'olombelona teo amin'ny tenany rehefa tonga nofo izy, mba ho saziana eo amin'ny toerantsika, fantatsika tsenjery zay, mba ahatonga azy afaka amerina eo amin'ny fiainantsika izay mino sy nandray azy ary vita fibebahana ny tena fiainana ao aminy. Melohan'ny nakan'Andriamanitra ny ody biby, dia tadidio tsy maintsy afaka ny ain'le biby vao milatsaka ny ran'le biby. Ary eto nefa tsarovo fa tsy voalaza mazava hoe inona ny karazan'le biby nakan'Andriamanitra hoditra ho tafiany Adama sy Eva. Vakio tsara io teny io amin'ny Genesis 3:7 fa Andriamanitra tsy niteny hoe ity ny karazan'le biby no vonono sy nalatsa ny ra. Zany hoe tsy mazava zany le biby. Fa rehefa mivavaka ianao dia toron'Andriamanitra anao hoe inona le biby nakana hoditra io. Io biby io dia tsy maintsy maty, latsaka ny rany vao nalaina ny ody no sarokenatra. Noho izany dia mila fanontaniana amin'ny fanamasina hoe fanamasina, ary tsy voasoratra amin'ny bokin'ny Genesis 3:7 le biby novononana latsa-dra nakana hoditra atafy any Adama sy Eva. Dia ozy izy ny révélation Saint-Esprit. Raisy ozy izy boky noabolana. Alléluia. Fa ao amin'ny boky noabolana 7:20. Alléluia. Amin'ny boky noabolana 7:20. Nisy olona voatavy eo. Melantsiny fa mbola vaovao be le tablety dia ohatran'ny sahirana kely mampiasa azy. Fa ho jerentsika eto 7:20. Ny 9:20.
ao vetsika ozy izy amin'ny andininy fahinina amin'ny roapolo amin'ny oabolona toka vita amin'ny roapolo. Ny zanak'ondry dia azahoanao fitafiana ary ny osy amidinao tany. Zanak'ondry no azahoana fitafiana. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Manaraka tsara tsika. Teto zany lay biby nakana fitafiana hitafiany Adama sy Eva dia zanak'ondry. Ary teto no hita fa ny zanak'ondry izay biby nakana an'ilay fitafiana dia tandindon' Jesosy Kristy. Fa zao hoentiko ao anatin'ny fotoana fotsika ny nahatonga an' Jesosy natao zanak'ondry koa. Magaga tsinona eto fa tsy liona na elefant na omby fa zanak'ondry le voalaza amin'ny boky noabolona toka vita amin'ny roapolo andininy fahinina amin'ny roapolo. Jereo fa rehefa nanaro-kenatra ny Adama sy Eva, Andriamanitra dia zanak'ondry no nakany an'izany ozy ny boky noabolana. Nahoana? Io le tandindony Jaona toko voalohany andininy fahasivy amin'ny roapolo izay ho avy. Manondro an'i Kristy hoe indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra izay manafaka ny fahotan'izao tontolo izao na mitondra ny fahotan'izao tontolo izao. Rehefa nampahitany Jaona vision Andriamanitra tao amin'ny apokalipsy dia nilaza ny amin'ny Kristy izy ao amin'ny apokalipsy toko 7:19 ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe lay zanak'ondry n'Andriamanitra izay voavono talohany nanorenana izao tontolo izao. Zany hoe hitako Andriamanitra ny tonga dia nahita hoditra vonona atafy azy ary ny hoditra mando tsy azo hitafiana fa tsy maintsy koy rehefa traité vita ny azo hitafiana. Proof fa tsy hoe vao niodina ary zareo vao maty le zanak'ondry nalaina ny hodina fa talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao nefa vita le cuira alohan'ny hodinany Adama sy Eva. Raha zanareo tena mitia tanana mafy kokoa an'Andriamanitra. Ny Andriamanitra zany Andriamanitra manana vonona melo hikarakarana anao. Zany le maso mpitiavana tiako anokafanao ny ao anatinao hoe izy dia Andriamanitra tsy hoe anary anao fa Andriamanitra tonga hitady anao, anangana anao, anafaka anao, ampitsoro anao sy tahiry anao ao amin'ny sitrapony mandra-piaviny. Somary edehaka ao an'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Mafantatrao ve fa Andriamanitra nanome ny olombelona ny fahefana anapaka amin'ny zavatra rehetra. Avereny hoe fahefana anapaka amin'ny zavatra rehetra. Rehefa nomen'Andriamanitra ny olona ny fahefana anapaka amin'ny zavatra rehetra dia tadidio rehefa niodina ny olona dia nikorotana ny zavatra rehetra. Satria nakinin'Andriamanitra tao amin'ny fijoroan'ny olombelona ny fahafahana miazona ny zavatra rehetra. Ohatra, rehefa tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara Adama, satria namoron'Andriamanitra ny Adama dia hosolotena ny tamaso anapaka nyity tany ity. Dia nataon'Andriamanitra tao amin'ny famoronana ny Adama araka ny endriny no hiazonan'Andriamanitra ny fahatsarany zavatra rehetra mirindra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa za teteny aminao, rehefa niodina ny olombelona ka niala tao amin'ny volonten'Andriamanitra dia nikorotana ny zavatra rehetra satria natolotry ny olona, seden'ny olona, namen'ny olona ho an'ny Satana ny fanapahana ny zavatra rehetra. Voalaza amin'ny boky Isaia fa ny olona, ny ondry sy ny omby ary ny liona dia samy nirokahatra ninam-bilona. Fa rehefa niodiny Adama niovatra amin'ny apetian'ny liona lasa ninan-kena. Lasa mifandringana ny biby samy biby. Io le nao tezitra manozona ny zanakao io rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny zavatra ataony dia vokatry ny fiodinany Adama daholo io izay nilovaina avy amin'ny tsy fankatoavana sy fanekena ny tenin'Andriamanitra ho tonga fiainana ao anatinao.
Zay ne ny antony ny anaran'Andriamanitra antsika tonga ao anatina fivoriana ohatra zao mba hahalalana ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay fotoana izay mba andairan'le teny sy sitraponiny ao anatinao hijoro sy fanaraka amin'ny programany ahatonga anao hiaina sy ahita n'ilay fisiany fiainam-baovao ao aminy aprindra sy apety araka ny sitrapony. Voalohany aloha ny fiainanareo mianakavokely ao an-trano sy ny tontolo manodidina anareo rehetra. Amen. Ndahoana antsika hiresaka kely mahakasika an'izay fahamarinana izay. Rehefa nazonon'Andriamanitra teo amin'ny olombelona zany ny zavatra rehetra ka tsy nijoro ny olona dia nikorotana ny zavatra rehetra, niova ny apetihan'ny liona, lasa nisy nanohatra koa ny zavaboary, nisy ny catastrophe naturelle, korotana ny voary rehetra, manohatra ny olombelona daholo ny zavatra rehetra rehefa nanohatra n'Andriamanitra ny olona. Atsangany ny tanan'izay miaina. Fa raha vao nahita olon'Andriamanitra ohatra ny netinety taminy ohatra Noa, dia zao lasa nampaneken'Andriamanitra Noa daholo indray ny zavatra rehetra. Fa taiza ianao no nahita olona tsy nisasatra nitady voay na fa niakatra tao amin'ny sampy fiarany daholo ny biby tsororo. Tsy fandaminan'ny olombelona zany ary tsisy hoe nanaikitra ny olona tao anaty sampy fiara maingo, satria misy olona nakasitran'Andriamanitra tao anaty sampy fiara. Zany hoe niazonan'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa manaiky ny olona hijoro isan'ny olona akasitran'Andriamanitra. Zany ny antony anairana ianao isan'andro resaka adala ny famahana olana eny ivelany ao anatin'ny connaissance biblique na fahalalana tenin'Andriamanitra tsotra fotsiny. Tsy fahalalana tenin'Andriamanitra no anairana ianao androany fa manaitra ny fonao zay hiverina ao amin'ny fakasitran'Andriamanitra mpiatra ny sitrapon'Andriamanitra. Satria rehefa tanteraka amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra, Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra anaiky anao. Andao antsika hijery ny fahamarinan'Andriamanitra. Manomboka hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Jesosy Kristy nandatsaka ny rany, rambibony nampiasain'Andriamanitra. Fa maninona ny rambibony nampiasain'Andriamanitra? Teneno aloha ny eo akaikinao, miaino tsara anao fa zavatra mbola tsy haininao ty fa zava-baovao e. Tandremo mahita anao manoko pasteur hoe fa mba mifantoka tsara ihany rehefa tonga eto. Fa maninona Andriamanitra ny nampiasa rambiby ho tandindony Kristy? Nanontany an'i Jesosy satria efa ela nanontany an'izany fa omaly avao nahazo valo ny 4 taona zay nanompo an'Andriamanitra. Fa maninona ny rambiby? Ranjanak'ondry. Ary Jesosy dia natao sokajiana mba anokatra ny masopana ny olona ty amin'ny testamenta vaovao hoe io le tandindony ranjanak'ondry nalatsaky ny zanak'Israely isa-taona. Fa tonga olona tsy manatsiny maty sy nandatsaka ny rany ho an'ny taranaka mandrakizay. Fa maninona aloha ny rambiby? Nanomboka tamin'ny Genesis ka hatramin'ny Jesosy Kristy nandatsaka ny rany dia rambiby satria ny olombelona no nandasy ny odina fa tsy biby aloha. Zay no antony nanaovan'Andriamanitra ny rambiby ho tandindony Jesosy Kristy. Satria biby tsy ny odina fa ny olona ny odina no nahatonga ny biby ho victime. Dia niraisin'Andriamanitra ny ondry, ny zanak'ondry ho tandindony Kristy sy ny fisoronana izay ho ataonao ny zanak'olombelona rehetra. Ny antony, tsy nisy olombelona anankiray teto an-tany ka tanteraka eo mason'Andriamanitra afaka hisolo ny olombelona rehetra. Mandra-pahatonga n'izay olona izay hamonjy ny olona tao hoe Jesosy dia Andriamanitra tena ny mihitsy tao amin'ny tontolony teniny izay ny lavon'ny olona no naka ny endriky ny olona ny tafinofo mba handreseny toetra n'Andriamanitra ao anatin'le nofo mety maty, ny hery, ny fahotana sy ny faharatsiana. Tonga nofo Andriamanitra mba haneo amin'ny olona hoe misy ny olona tanteraka masina tsy nikasianota tsy nahalala ota atao hoe Jesosy Kristy.
Rehefa tonga amin'izay le olona nandrasan'Andriamanitra, sady izy no maka ny endriky ny nofo, feno mifepetra, dia tsy misy fanatitra azo atao intsony na biby ninninina isolo ny olona mba handraisany famonjena sy fifandraisana amin'Andriamanitra ankoatran'ilay tokana sady marina no mendrika atao hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta. Izy rery le fataterahana feno avy amin'ndray hoa sy ho anao. Izy ny lalana, izy ny fahamarinana, izy ny fiainana. Amen. Zany sa tsy amen ne? Zany ny antony tsy naneken'Andriamanitra ny Isaka rehefa tao fanatitra ho azy. Tondra ny Isaka i Abrahama. Anefa foiny Isaka teo Andriamanitra satria Isaka dia nitondra ny raha ny Abrahama voaloto tamin'ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra ihany koa. Tsy maintsy raha-biby tandindon'ny Kristy satria nahoana tsy biby ny odina antsafidy ny ala tamin'Andriamanitra fa olona. Tsangano ny tanan'izay miaino. Jereo fa nitovy ny zava-miseho teo amin'ny biby nakana hoditra sy Adama, nitovy mihitsy le izy. Ozy Andriamanitra tamin'ny Adama hoe amin'ny fotoana ihinananao ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia ho faty tokoa ianao. Zay ny Genesis 2:7-10 ny teny an'izany amin'ny Baiboly. Dia jereo koa rehefa avy nihina ny Adama dia tonga dia natsapa-teny izy hoe nitanjaka. Dia ohatr'izay koa le biby, ny vonoana le biby aloha dia maty, zay vao afaka nitanjaka ny esorina ny odiny. Zay le fifamenona ao anaty sorona sy ny olona afahana sy hovonjena. Adama nitanjaka fa mila ody biby anafiana azy satria natsapa henatra izy. I Adama nandova fahafatesana dia mila maty koa le ondry mba ho fiaina ny Adama. Azo ny famela keloka atsangan'ny tanan'izay miaino. Dia zao ny zavatra nitranga. Zany no mahatonga azy i Adama niafina, i Adama seva, satria nitanjaka izy. Fa rehefa tonga teo Andriamanitra dia nitondra ody biby mba hanaronana ny endratry Adama sy Eva sy namono biby mba ho famerenana ny fiainany Adama. Tonga Andriamanitra nanohatra izay fahefananandrava ny asa famoronana voalohany izay nataony. Ary nidiny izy, dia hozy izy Jona mpanao batisa rehefa nahitan'i Jesosy. Jona 2:7-20. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay mitondra sy manafaka ny fahotany zao tontolo zao. Natao toy ny biby Jesosy mitondra ny fahotany zao tontolo zao izy. Ary jereo fa ny andro namonoana biby no nakana ny odiny. Dia jereo koa tao Golgota. Tao Golgota no nakana ny lamban'i Jesosy ny zaraina efatra. Rehefa ho faty izy dia samy naka izay tandrify azy ny miaramila efatra. Maneho ny karazan'olona efatra efa nizaraiky teto izay: mainty, fotsy, mavo, mena. Ny olombelona rehetra eto ambony tany zany natao hitafy an'i Kristy sy natao handray famonjena daholo. Dia ireo endrika efatra ireo ihany koa maneho ny hevi ny ara-panahy ampijoroana ny olona. Voalohany, fahalalana an'Andriamanitra; faharoa, fampianarana; fahatelo, ny faminaniana marina; ary ny fahefatra, fanambarana. Reo le endrika anankiefatra maneho ny fitovizany le lamba ny zaraina efatra ho an'ny fokom-pirenena samihafa fihodirana. Tsy nataon'Andriamanitra isan-karazany le izy hoe averiana atsy fa tonga dia ny karazan'olombelona rehetra. Dia nataon'Andriamanitra afaky misitraka an'izany famonjena izany, nitafy an'i Kristy sy manana anjara fiainana vonona aiza ao aminy. Rehefa nesorona ny fitafiany dia tsy maintsy nanaraka ny ainy. Fa rehefa nitsangana izy dia niverina ny ainy ary nanana fitafiana ho azy izy. Toy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha tsy nitsangana tamaty Kristy dia zava-pona ny finoantsika.
Korintiana voalohany 10:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:70. Foana ny finoantsika ary tsisy antony intsony na toroteny azy ratsy nitsangana tamin'ny maty izy. Ny antony eo vao tena seho ny endriky ny fitafiana. Eo vao tena seho ny endriky ny fitafiana azy sy ny nanovany hita maso atsika ho tahaka azy rehefa manahaka azy ato anaty isika. Ary io no antony na fampiononana atsika tsy miorona amin'ny zavatry ny tany. Fa ozy izy ny Tesaloniana voalohany 2:9-20, mifampiononanareo fa hiverina Jesosy ary ho avy izy apakatra atsika. Ianao zany tsy tokony ho karazan'olona tsy mety ampiononony ireny amin'ny zavatra mandalo eto ambonin'ny tany. Na fampahorinjany na tsy fampinjany zay zavatra tianao rehetrarehetra eto ka mbola tsy mahay mionona ny ao anatinao. Proof zany fa mbola tsy mifamatotra mipapakatra tsara ny ao anatinao ary mandana mandiny tena fa tena mbola tsy mibebaka ianao. Fa ny olona ampy fibebahana dia manana ny vesatra ao anatiny mametraka lanjany fisiny eto an-tany ho tany lalovana namboarana azy hifankahitany amin'ny mpapakatra. Amen. Ary ny fanantenana ao anatsika dia zao ozy izy Paoly Tesaloniana voalohany 4:4 ny 9:20 mangatak'olona anankiray teny hitazona micro mihitsiny, le micro anankiray dia mba mamaky teny izy afa dia amin'izay mba haingaikaingantsika tsy mitady be ao anaty tablety ahako. Tonga dia mba vetivety, tonga dia mba misy anankiray manao an'izay vetivety dia amin'izay rapida kokoa tsika. Amen. Tesaloniana voalohany 4:20 vakeo anie io teny io azafady tompoko e. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy koa dia mifampionony ianareo amin'izany teny zany. Amen. Ina le fampionona ny teny atao vetro amin'ny 4:20 anie pastor e. Ny anaran'i Jesosy. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsekory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo an'ny arkanjely ary ny trompetra n'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho an'ny Tompo mandrakariva isika koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Ny teny mpampiononana tena izy ho an'ny kristianina dia tsy ny fanomezana azy, teny fampanantenana amin'ny zavatra mandalo eto an-tany toy ny hoe miliardera ianao amin'ny herinandro, tsy fampiononana zany. Ho sitrana amin'ny rofo rehetra ianao ninninona retina anananao, tsy fampiononana zany fa teny mpanafahana zany. Fa ny fampiononana tokony hampisy fitsarana hitahiry ny finonao tsy ho raraka mandrakizay dia izao teny izao ho avy Kristy ary verina izy apakatra amin'ny fiangonany. Miomany ianao fa tsy maninona izay fisasarana iainanao eto an-tany sy ny zavatra vakivakianao mbola mety tsy dia tena tomombana arak'izay ilanao azy fa rehefa miverina eny amin'ny raha malanitra izy ho fafan'ny ranomaso rehetra eny amin'ny tavy. Amen. Tsisy fahoriana intsony. Alleluia. Atsangana ny tanan'izay olona miandrandra fampakarana mahaiza mionona fa ho avy Jesosy. Atao voatro amin'izay fa maninona ny rambiby tamin'izany. Tamin'izany rambiby satria ny biby tsy niodina fa ny olona. Noho izany ny rahan'izay efa niodina dia tsy afaka hitondra famonjena amin'ny feony. Voateran'Andriamanitra nidina teo amin'ny biby toy ny endriky ny biby tsy niodina mba hahafahany mijoro maneho ny fahafenony tsy fihodinany satria tsisy raha hifandraisany amin'ny olona satria avy any amin'ny ray ny rano mikorina makeo amin'ny zanany.
Jesosy zanak'Andriamanitra. Levitikosy toko 7:20 pastor azafady. Levitikosy toko 7:20 ny 1:20 manaraka tsara amin'izay hatramin'ny farany mba miangavy aza vela ho very ny fifatoanao fa sarobidi ny zavatra tsaraina. Alefa sary pastor 7:20 1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny ain'ny nofo dia amin'ny ra. Amen. Eo. Fa ny ain'ny nofo dia aiza? Eto mazava ny tenin'Andriamanitra, ny aina dia hita ao amin'ny ra. Avereno zay, ny aina dia hita ao amin'ny ra. Zao anefa, enoy tsara. Ny aina dia fanahy. Ao a? Fa ny ra dia materiel, fitaovana, vainga, hita maso. Rehefa tsindrominy eto dia mivoaka ny ra. Fa ny ten'Andriamanitra milaza fa ny aina dia amin'io ra hita maso. Raha diky dia zao, ny ra dia fitaovana mitondra fanahy. Tovy tsara ny tanàn'izay mandeha. Zavatra sarobidy be ozy reny. Rehefa mamaky baiboly sika dia mahatakatra ny zava-panahy. Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe io raha io dia miteny. Bokin'ny Hebreo dia milaza ny amin'ny raha ozy izy. Bokin'ny Hebreo 4:20 vakio ane pasteur azafady. Hebreo 4:20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana zay tsara lavitra noho ny any Abela. Amen. Raha tsara lavitra na antika teny fotsiny dia miteny tsara lavitra. Miteny raha misy feo zany eo amin'ny raha. Zao zany zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina. Sika tsirairay avy ireo zany dia teraka avy amin'ny raha ny ray aman-drenitsika. Manaraka tsara ianao a. Midika fa ny raha ao aminao dia raha efa nisy teo alohanao. Ny apita fotsiny le izy, fa le nampiapita azy efa mety tsy etsony, fa mbola miexiste eo anatinao le raha androany. Miresaka momba ny raha fotsiny aho io a. Ny ainao zany no ianao, fa ny raha ao anatinao efa nisy teo alohanao. Zay mahatonga ny karakteran'ny olona samihafa, satria ny ain'ny olona samihafa. Fa ny raha ny olona ao anatiny dia miapita avy any amin'ny razambeny makao aminy. Teo fotsiny maty avy eo miapita eo amin'ny zanany sy ny taranany le raha. Le fitaovana zany azo ampitaina miapita. Tanke mbola misy eto ambony tany ianao veleto dia tadidio. Olona ianao fitaovana ampiapita raha amin'ny hafa. Ao a. Ny mahasamy hafa anao dia ny amy na ny ainao sy ny fanahinao. Donc talohany na izy ianao dia efa nisy le raha ao anatinao. Nisy olona zany efa nanana an'io raha io nampiapita azy ao anatinao teo aloha. Zany mahatonga an' Jesosy nilaza fa manomboka tany amin'ny Adama mandra-pahatonga eo aminao raha miapita ny tonga ao anatinao. Ny aina zany no ao amin'ny amy no manova ny feo an'le raha. Enoy, ny aina no manova ny feo an'le raha. Satria ny feo an'le raha dia fanahy. Zay ny mahatsara ny mandreteny aminova toe-panahy ao anatinao mba ahafahan'le raha ho voadominen'le karakteran'Andriamanitra, ahafahan'Andriamanitra mahazo aina amin'ny fisinao eto ambonin'ny tany. Andao a. Ataovatra zao ny tanao manaraka tsara zay pasteur. Ny aina ny manova ny feo an-draha. Rehefa miova zany ny fiainam-panahy dia miova ny feo an-draha. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Zay no mahatonga anay tsy miezaka iny ampahazo ainanao amin'le mampahazo ainan'le raha teo aloha.
le raha teo aloha tsy misaotra an'Andriamanitra, tsy manana fiainam-panahy matanjaka fa te hanankina ny fiainan'io raha io foana amin'ny confortable. Zay mampety an'io ara-nofo, ara-pitaovana, zay mampety an'io ara-bola, zay mampety an'io amin'izay mahafinaritra azy amin'izay zavatra tiany hohanina, tiany isitrahana. Tsy mampianatra anao zay, ampitodika ny fonao sy ny sainao, ampahazo aina n'io raha efa tranainy io. Ary io raha io misy story, misy tantara io vao tonga eo aminao. Ka raha ianao manomboka hatrany amin'ny Adamo io, ka raha ianao tsy manapa-kevitra ndray an' Jesosy, iombona amin'ny fanekena vaovao, iombona rasy nofo amin'i Jesosy, dia tsy azon'Andriamanitra modifieny io satria ADN efa nisy hatramin'izay. Mitondra ny natiorany Adamo io mampidina anao. Misy feo ao anatin'io mitaraina, reota spakta satanika mety nataony razambenao tany aloha, mbola mety mikorina ao anatin'ny ranao le fanekena satria misy aina sy fanahy manenoneno be ao ambadika ao. Feo an'io raha io zany mitabataba foana, ratsy velona tsara ny ainao, mahalala fa ao amin'ny Kristy ianao. Raha vao tsy ao amin'ny Kristy ianao dia tsy olom-baovao zany. Zay no mahatonga lahy rehefa manantitanitra mahakasika momba ny asa fitoriana dia miteny tsy nirahany zahay anamboatra sy anatsara n'le olona taloha, fa nirahany zahay hitory an' Jesosy Kristy anambara sy hitondra fiainam-baovao. Marina zany. Rehefa ao aminao ny rahan'i Jesosy, rehefa nateraka indray ianao, tonga zanak'Andriamanitra ianao, tsy mandeha miaina ara-nofo fa ao amin'ny fanahy. Alleluia. Dia miova ny feon'le raha ao anatinao, satria ny raha ny abelany ny antsoantso fanameloana ny kainy nitaraina teo anatren'Andriamanitra, fa ny rahan'i Jesosy mitabataba famindrapo anangana anao sy hamotsitra anao tsy handevo ny fahotana mandrakizay. Noho izany aza tonga eto tany hiady an'ny tenanao, fefa nisy niady anao talohany nahatongavanao. Zay no mahatonga an' Jesosy mananatra aza manahy na inona fa aoka amin'ny fivavahana ambany fona sy ny fisaorana hozy izy Paoly no entinareo maneho ny fangatanareo amin'Andriamanitra raha direkta any amin'ny zavatra ilaina ny fangatahana. Ka nofo no mampirisika anao anandratra azy dia mbola tsy nanomboka akory amin'ny sekolon'ny ara-panahy ianao hiara hifampitantana aminy ao amin'ny anjara voatendry feno voninahitra, tia ny sehoana sy anehoana ny maha izy azy amin'ny alalanao. Impiry Jesosy mivavaka ny ady ho an'ny tenany, ohatry mbola tsy nisy zany ao anaty Baiboly. Ditanareo amin'izay ny fiatraika an'izay vavaka sy tanteraka izay mihemotra ianao, satria mora ho an'ny nofo mampidina anao fa izy no mivavaka eo amin'ny toeranao. Zany maha kristianina ara-nofo ny olona be dia be miezaky ny anakatra ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy manaiky hamotsitra ho tariny fanan'Andriamanitra. Tsy ezaka ao le izy fa Andriamanitra mitondra anao le izy. Aza miasa saina any amin'izay zavatra tsy tian'Andriamanitra esanao saina. Ny zavatra tian'Andriamanitra esanao saina ny fanoloran-tenanao akaiky azy, anao ny sitrapony, ianao mandroso fotsiny ho iray aminy. Akoatr'izay tsy misy. Aza manahy na inona raha vao tsy olona ara-panahy ianao tsy aina an'izany mihitsy, fa zay mahatonga anao mametra-panontaniana foana, amin'ny fomba ahoana ny ainako an'izany pastera? Satria mbola eo amin'ny nofo ihany ianao. Fa ny olona fotsitra dia tadidio, tsy voageja ny zavatra na inona ao anatiny. Mety ny zavatra hitany masony, halleluja. Tsy mety ny zavatra hitany masony, halleluja. Dia zay no mahatonga amin'ny Paoly ny teny tsy fahavelomako intsony izany fa na ny ampovoan'ny fonja aza mbola mavita miankohaka sy midera ihany, satria tsy toerana ny sakana fa le communion efa tafatoetra ary uni amin'Andriamanitra izy. Somary etiaka ao an'Andriamanitra. Zany ny fototry ny fiankofana marina eta mirehitra ho an'Andriamanitra. Zany maloza raha sanatria mety be mifanompoana fa efa niloza ny afo.
ny firetanao amponao ny tonga anao tsy azo aina satria karazan'olona ianao tena mitondra ny vesatr'Andriamanitra fa tsy mivesatry ny olona. Raha vao vesatry ny olona anomananao toroteny ny ilain'ny olona ny zarainao. Raha vesatr'Andriamanitra ny anomananao toroteny izay ilain'Andriamanitra ny zarainao. Zay mba tonga an Jesosy ny teny tsy hoe makanesa ty amin'ny Rodolphe nareo fa makanesa ao amin'ny Jesosy zay miasa fatatra sy mavesatra entana fa izy no nomenareo fitsarana na tsona hitory azy fa izy ny fitsarana ho anareo. Zavatra tsy azonao somary ateka ho an'Andriamanitra. Zany ny fahamarinana. Fa raha ohatra asaiko anatonanareo anomana toroteny mba hitiafanareo za mpanompon'Andriamanitra superstar indrindra eto Madagasikara ohatra. Anomana toroteny rava ny fivoriana dia mahita lehilahin'Andriamanitra mahery nareo fa tsy mahita an'Andriamanitra. Le lehilahin'Andriamanitra mahery nefa mety kolapsa ihany fa le Andriamanitra mahery tsy mety kolapsa mandrakizay. Za teny aminao androany hariva androany maraina dia nokatra ny ao anatin'ny fonao avelao ireta ny fahatsarany Jesosy eo amin'ny olony. Avelao ny olona ahita an Jesosy. Halleluja. Zay mahatonga ny tompo maiky niteraka anao ara-panahy izy satria tsy eo amin'ny nofo mihitsy ny lalana ahafahanao misitraka ny fahatsarany. Manana olana mihoatra no ny vesatra ao Andriamanitra ary mavesatra lavitra noho ianao. Ny vesatra ao mety amin'ny ty taona ty no mavesatra ianao fa mitona ho avy efa afaka le vesatra ao androany. Fa ny vesatra Andriamanitra raha sanatria tsy fakahita aminao mandrakizay izy. Ty resaka ty dia tsy resaka 20 taona sy 20 taona. Ty resaka ty fiainana mandrakizay. Ny eto vita ihany fa hoana ny hitranga ny any ankoatrany. Ny androany mety anio fa inona no iandry raha pitso tsy tompony apitso zasy ianao noho zany aoka tsy irehare amin'ny anio. Mba fantatrao tsy manana akotry ny androany tsika. Aza misaina hoe mbola isy raha pitso angatahana amin'izay fandrosoana ra-panahy tokony hijorontsika. Ny feon'io raha io te hiazona anao foana satria efa ela be tranainy be io raha io. Io raha ao anatinao io fa tranainy be. Talohany natao amin'ny dadabe ny dadabe nareo lefa lasa iny dia nampitainy tamin'ny dadabe nareo dia nampitainy tamin'ny dadanareo dia nampitainy taminareo dia ho ampitainareo amin'ny zanakareo. Noho izany ty raha ty fitaovana efa tranainy. Misy story io satria tany amin'ny razambenareo mety nanao fanekena tamin'ny devoly izy. Mety efa nekokoaka tany maty-karena tany na tsy fantatra tsony tena tendrombohatra ihany na very zareo no nanao fanekena tamin'ny inona devoly daholo le zavatra ao ambadiky le izy. Fa tsy tokony hitrangy eo aminao tsony le izy satria ny commande ny raha dia fanahy. Ny raha tranainy fa ny fanahy ny vonjeny Jesosy ho fanahy vaovao. Noho izany le feo mibaiko an'le raha tsy le taloha tranainy tsony fa efa tapaka iny lasa ny zavatra taloha. Fa indro tonga vaovao aiza ao amin'ny Kristy. Dia inona no nomeny Jesosy aminona ny feo an'le raha izay mibaiko ny fanahy. Azafady izay mibaiko ny fanahy satria ny feo an'ny raha ny fanahy kay ay moa feo an'ny raha ny fanahy izay voasoratra. Noho izany raha ratranainy be foana no mbola tomponao sy ao anatinao eo amin'ny nofo mety maty io dia hozy izy Paul manafatra amin'ny Galatiana toko fa 10:4 hozy izy mandehana araky ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo dia mifanohatra izy roa. Mifanohatra
ohatra izy roroa noho izany ozy Jesosy mba tonga n'le feo amin'ny fanahy teny tabataba tsara ao anatin'ny olona dia ho alatsako mihitsy ny rako ho fanekena vaovao. Le raha voalohany avy amin'ny Adama, le raha faharoa avy amin'ny Jesosy. Dia ozy Jesosy rehefa nandray ny kapoaka izy, tia ny fanekena vaovao izay nalatsako anareo, ho famelana ny fahotanareo. Dikan'izay rehefa raisinao ny rahan'i Jesosy, manaiky bebaka hiala amin'ny faharatsiny ianao, anantona an'Andriamanitra, hiala amin'ny feo an'ny rahan'izay, dia nompoka azo aina amin'ny feo amin'ny fanahy, hitarika anao ao amin'ny Kristy, aneo an'ilay fiainam-baovao, amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitrao, andray azy, anaraka azy, ho ao aminy, anome voninahitra azy, ho fantsony eto ambonin'ny tany, aneo ny voninahitra. Zay mahatonga antsika afaka manaka ny Kristy ianao. Satria izy ny prototype, le olona vaovao nasehon'Andriamanitra sy nirahan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Raha tianao aloha zany fampianarana zany dia mba asio tea tanana mafy an'i Jesosy. Ny hoe olom-baovao dia karazan'olona ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao. Tsy ilay nateraky ny nofo fa nateraka Andriamanitra. Pasteur, mba avakio kely ny Jaona toko voalohany azafady. Manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo dia dinganina amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa nateraka Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ny lahy tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amen. Averiny kely ny dimy fahatelo ambin'ny folo, pastor. Dia ireo izay ireo averiny kely dia ireo izay tsy nateraky ny rà, tsy nateraky ny sitrapon'ny nofo, tsy nateraky ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Tsy nateraky ny nofo fa nateraky ny sitrapo. Sitrapon'Andriamanitra. Zay ny hitanareo rehefa miteraka dia misy contraction. Ho amin'ny vehivavy za aloha mbola tsy nandrehan zany. Zavatra mbareko ndraindray miaratsiny fampimekely anareo fotsiny. Tsy contraction fa fampiretana ao anaty fafinaretana rehefa tonga any AVC. Zay mba henoko. Fa ny vehivavy rehefa iteraka dia misy ny contraction. Dia hitanareo contraction tsy mora. Eo ny vehivavy no hitanao hoe marina fa manjamanja izy rehefa manao an'le hitanareo le maquillage sy ny karazana. Dia mavita mikarakara tena miaraka amin'ny lunette sy ny rehetrarehetra, metimety. Fa rehefa manaiky ny kibo iny dia hitanao amin'izay ny tarehiny. Dia rehefa manantona anazy ianao anatin'iny ka miteny mba hoaka kifa dia tena satria leo ianao mahita an'izy le manana. Tena eo ianao nahita ny fasiany zany ny olona tsara fanahy zany hoe andray ny dozy ny teny masika satria manaikitra le zaza ho akipo kekery le ivoaka izy. Tsangany ny tanan'izay mandeha. Dia ohatr'izay koa tsika rehefa ateraky ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia misy contraction koa ao anaty. Satria misy le natiora teo aloha mihazona manohatra ny sitrapony le natiora vaovao. Tsy mora le izy. Miala fahazaran-dratsy. Tena mitsotra aminao ohatra ny vehivavy ratsy tena tsy hitanao zany izay iainana anoherana an'le fahazarana. Indrindra ohatra ny opportunité metimety zany ny zavatra hoentin'le faharatsiana
eo amin'ny fiainana nefa tonga le fantsiana hiteraka anao misitrapon'Andriamanitra. Ireo zay tsy ireo tsika rehetra no tiany tompo teny ireo zay tsy nateraky ny sitrapony nofo fa sitrapon'Andriamanitra. Ary mbola voalaza koa fa ny maternité hitondranao anatin'izany fiteraham-baovao zany dia ny tenin'Andriamanitra. Vakeo kely pasteur amin'ny Petera voalohany azafady toko voalohany ny 9:7 azafady. Petera voalohany toko voalohany ny 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa efa teraky indray anareo, tsy tamin'ny vo mety ho lo, fa tamin'ny mety ho lo dia ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maritra. Amen. Fantatrareo hoe ny antony fahateraham-baovao ara-panahy dia mba handraisantsika famonjena sy handresy nofo hitafitsika ny tena endriky Kristy hita maso. Hitafitsika ny endriky Kristy hita maso. Ianao zany tsy maintsy teraky indray ao anaty aloha, miova fony dikany, vo ateraky indray hita maso amin'ny fotoana iverenany anafanao endrika azy. Verina foana zay. Verina foana zay. Dia hozy Jesosy, zay mihinana ny nofoko, zay misotro ny rako. Fa maninona ary ny sotrona foana ty kapoaka ty isan-kerinandro na isak'izay mahatsiaro. Satria mila mahatsiaro ianao fa tsy ny feo an'le raha teo aloha intsony no mitondra anao, fa misy fanekena vaovao amin'ny rahan'i Jesosy mitondra ny feo an'i Kristy tamin'ny famonjena hiatrehanao ny fiainanao andavanandro sy tehirizany ianao mandra-piavana. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay, ary zaho anangana azy amin'ny andro farany. Misy tohizany hatrany amin'ny fananganana anao amin'ny andro farany ny fanekenao an'izany famarinana zany. Pastora, vakio kely ny Korintiana voalohany toko 5:20, ny 7:50 sy ny 7:50 ihany. Korintiana voalohany toko 5:20, ny 7:50 ka hatramin'ny 7:50 ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety maty ity, ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana noresena ka levona. Amen. Le raha taloha mitondranao any amin'ny fahafatesana, fa le raha vaovao hitondranao any amin'ny fiainana. Teo afako tavay anao, misery amin'ny raha, ao amin'ny raha, sitrakaovany levony nyota, magaga ny erin'ny raha, misy eri eri vaovao amin'ny raha ny zanak'ondry, eri ampy ty ho anao delay raha sarobity. Halleluja ho an'ny rahan'i Jesosy. Fa ahoana moa fizotran'izany pastora? Sao dia mba misy azo anazavana an'ilay izy lalindalina kely kokoa, azahoako azy tsara. Afaka mandroso tsika ka, firana ny tia mbola androso kokoa e. Atsangany ny tana zay dia hafaroan'ny tompo fao zaratsika ny teny. Zao ary, rehefa mananaina ianao dia manatsafidy, satria ao amin'ny am na ny aina no mitoetra reto zavatra telo reto. Safidy fanapahan-kevitra, safidy fanapahan-kevitra, fihetsepo. Ao a, ianao zany olona manana ny safidinao, ny fanapahan-kevitrao sy ny fihetseponao manokana. Rehefa mananaina ianao zany dia afaka manapaka ao amin'ny raha le aina. Rehefa nanaiky ianao
anatona an' Jesosy iombo mpiainana aminy, andray ny fiainany. Ny hoe andray ny fiainany dia andray ny ainy ho ao anatinao. Rehefa mananainy ianao, satria tafiditra ao aminao ny aina, ilay anao, dia miditra ianao ao amin'ny raha efa nisy teo aloha. Le raha zany le nisy teo aloha, fa ianao le amina na le aina vaovao. Raha io raha ao aminao io no efa noentin'ny olona teo alohanao, dia manana ny aina amina koa ilay olona teo alohanao. Ary io raha io efa mifankazatra tamin'le aina teo aloha. Mety tsisy an'Andriamanitra le izy. Sanatria ohatra hoe nanao pacte tamin'ny fanahy ratsy le olona teo alohanao, tompony io raha io, nefa ray aman-dreny be anao tany aloha tany. Inona no miseho? Io raha ao anatinao io zany dia manana tantara ara-panahy ny ainga avy tany amin'izay nanana azy teo alohanao. Zay le tena lozy. Rehefa mitoetra sy miaina ary mandeha eo amin'ny nofo isika nefa efa nandray an' Jesosy, dia mampatsiaro an'le raha ao anatinao efa niova fondray tamin'izay nahazatra azy teo aloha. Hitanareo misy karaktera tonga dia nanan'le zanaka anahafany an'le ray niteraka azy na ny dadabe. Ty koa tena manahadray be mihitsy ty zazy ty. Tsisy nampianatra azy fa ny dadabeny rehefa eo ampiana toroteny 3 minitra fotsiny dia matory. Ohatra ny feo an'le raha zay. Azonareo tiako tenenina mambeba manany ihany afa mety misy zavatra hafa ahalalànao an'izay zavatra izay. Noho izany le raha ao anatinao raha efa niasa teo aloha, ary efa mifankazatra tamina amina hafa teo alohanao. Raha miaina sy velona eo amin'ny nofo zany sika dia toy ny miditra sy manaiky aina amin'ilay fiainan'ilay raha efa niainany nahazatra azy teo aloha fotsiny sy ny tantara mialohan'ny nahaterahanao vaovao. Zay mahatonga amin'ny laza aza miverina any amin'ny lasa amin'izay mahazatra tsony fa andao iaina amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy amin'izay. Tena zava-misy io lazay koa. Ary zany no mahatonga amin'ny Paoly apôstôly dia nanaitra antsika mandrakariva hoe Galatiana 5 pastora manomboka amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 7:10. Azafady tompoko. Galatiana 5:5 ka hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo, ary mifanohatra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Amen. Eto le tena enjana pastor. Miresaka manokana amin'izay mihitsy ahy eto. Eny pastor. Ohatra mahatsiaro ahy eto hoe le teny vakinsy teo le hoe tsy azahoantsika manao izay tiantsika. Fa misy zavatra tiantsika zany tsy mifanaraka amin'izay tiany ara-panahy. Noho izany militsika manaiky hiditra amin'ny sekoly mifanitsy ny teny mba tsy ho diso ny zavatra tiantsika fa hifanaraka amin'ny zavatra tiany. Atsangany ny tanan'izay manaiky hoe marina zany pasteur. Mingavy ary pasteur mba tohizo kely hoe hatramin'ny 9:20 azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna, fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fitsangajangana. Atao voatr'izao ndray tananao fitsangajangana. Fitsangajangana, falitono, fijejojejono, fanompotsisampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilà, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokona, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Atreo aloha.
io zany ny azahoanao 20/20 ara-nofo amin'ny devoly. dia ndony tsika hijery fikambanany ohatra hoe tsika menakavy reto ato ve mbola misy olona mifampiandany fitokoana, mbola tena misy mavesatry raha mbola misy befy ve be fialonana reo zavatra voatanisa ranofo reo. tanareo mahatsara mifandiny tena mihoatra lavitra noho ny fahaizana mizara ny teny. Rehefa mandiny teny ianao dia tsopony tompo amin'ny atsipiriany mba tsy hoe fesosy ohatra ny tsara ivelany nefa ny tao anaty ampisaony fitiavana sy ny firetana ho an'Andriamanitra. Isana anaraka omaly mitohy kely fotsiny fa tsy ataoko tsosa foko be zay atreo ihanytsika ny amin'ny Efesosy fa za teheteny aminao. Mety ivingiviny ianao isaky ny eniny toroteniko eny papako fa fahamarinana ny zaraiko aminao. Tsy afaka nomboka mihitsy tsika ambara-panefantsika mivaravety farany indrindra. Misy zavatra no heverinao fa routine ny ainanao hatramin'izay fa tsy tokony ho fiainanao tsony androany. Atsangano ny tanan'izay mandrea. Vononao tompo iaraka ina fa manolo tena ufesina tsy ny tena ihany nomekisa fa ny fofanay raiso anjaka raiso zany zany azonareo tsara ve le fahamarinana dia anatin'ny fandiny teny ianao efa tena mirehitra be mieritreritra inao izy za zany efa manomboka kosa ny amin'ny firetana mba tena mbao izy tena anao mba miteny an'izany ndraindray hoe efa mba mirehajehatsa kosa tsika. Rehefa tonga ao anatin'ny fandiny teny ianao dia mihaino mibitsika ny fanamasina dia misy bitsika tonga zay. Dia zao nataon'le bitsika anaka mbola hitako fa mbana kokoa motivation mpanomponao fiasarany nofo dia hisongadina indraindray dia hiavaka kipitso ny lazaiko anao fa tsy mahatateraka anao amin'ny fitiavana zany. Mibeba amin'izay nahalavonao fa andreo hiala amin'ny fanaovan-jironao andrikakio zany tompo efa tsy manao an'ireto ohatra ny Efesosy miaritra noho ny anaranao maharitra ny amin'izay tokony aretana ifandraisako amin'ny fakasitrahanao. Tompo alako aneny ny asa Nikolaita zay alanao koa mitovy zavatra tsy tianany antsika roa fa ozy izy Jesosy miverenao fitiavana voalohany fanaovany ziro tsy miankina amin'ny fahatsarany communion satria fa mifandrosoanao amin'ny union teny ifandraisako aminao dia ny alalako ny ao am-ponao
fo feno fahalemem-panahy, feno fanetretena. Asay vakiny paster Jao ny Galatianina toko 5 anaka ny 2:20 ka hatramin'ny 2:3 ary mifototra amin'ireo rehetra ireo dia ilay atao hoe fitiavana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohatra izany. Amen. Amen sa tsy amen? Jesu ty manetry tena mandefitra tokoa nefa tompo-be arena sy mpanjaka fototso mba iry apetrao ny fonao ny tananao oto azy tsy mba mety sosopo fa iaho ny foko raha viny manjo. Nareo ve mahalala hoe mamy kely ny miaino ny tompon'i Jesosy? Satria nitanareo ve hoe mety be misy an'izany, ny zavatra nakretiny nanaitra tamin'ny fijoana vavolombelona tamin'ny heriny hoe tsy avelan'i Jesosy mihitsy tsika mbara-panefantsika mivaravety farany indrindra. Mora ny miala amin'ny zavatra tsy indraindray mety mahavoanao, fa sarotra ny mijoro miala amin'ny fahazaranao. Ohatry ny hoe zatra miteny ianao dia ny manodidina anao mbola mahita hoe za ihany ianao mora miakatra, mora tesitra. Ianao zany tsy maintsy le farany indrindra alamina rehefa andamina ny eo an-tanàna. Ohatra zany na zanaka ianao na ray aman-dreny. Eto amin'ny resaka safobe mantsina ho antsika mianakavy. Fa le bebe efa vopa ny zafikely, mafy zany zafikely zany, tena zafikely manompa, zafikely manao tsinotsinona, zafikely le tianao akaiky ny kekeriny amborokely tiana mihitsy fa rehefa raikitra ny anina iny ianao fa mba tena mba vita laretirety iny tonga avy any eo amin'ny tohatra mba hanao je t'aime natosiny tsy ngatitra eny amin'ny tohatra fa mitsangana avy eo tsisy ozona, tsisy nininina, fa tonga dia hoe ahoana ary ny récupéreko an'ity zanako ty. Dia jereo le vavolombelona ny afo tao anaty fahanginana izy délivrer le zanany. Indraindray fiandrasantsika fitiavana no mahatonga ny hafa tsy miova, satria tsika tsy manaiky ho fantsym-pitiavana nova ny hafa, fa le miandry valim-pitiana mahalala raha fa tokony ity, satria manana an Jesosy. Mafantatrao ve? Mba eritrereto ray minitra ty famarinana ty. Akipy kely ny masonao valio omponao ty fanontaniako ty. Toy izao ve ianao raha tsy teo ny fitiavan'i Jesosy? Nisy zavatra ve nataonao tena hitanao hoe tsy nety mihitsy? Mety angamba ataoko hoe ampahefa n'le aretanao amin'ny ankonanao na amin'ny manodidina anao na amin'izay tianao na amin'ny vadinao. Ampahefa ny zavatra nataonao tamin'izany. Fa na ianao ara tsy te hamela heloka ny tenanao rehefa tonga le fanahy fahendrena satria niovy ianao androany. Fa Jesosy niaritra teo amin'ny toeranao mba hahazahoany ianao androany.
faratsino zay fitiavanao zay angamba de favery aho efavery aho efavery aho hatrizay tompo ekeko tsotrizao ity ansonao miangavy mitala ifotaky ny fahotako italaonao maialako tompo ekeko tsotrizao tompo ekeko tsotrizao ity antsonao miangavy mitala fa ny fotaky ny fahotako italaonao maialako tompo ekeko tsotrizao fa tsy fantatro akory fa ny fiainako rehetra evovery ony tompo zay nafoina novonovo mahotana mianahanao di menatry sarasara sy fona olona-tsakandavaka karitonany fanekena mahotina fanarovana oatrany atrany faratsino zay fitiavanao azay angamba efavery aho efavery aho efavery aho hatrizay satria ilay fiainam-baovao dia fiainana feno fiombonana amin'ny fanamasina fiainan'ny fiovampo tsy manaiky hitoetra na ionona amin'ny fahazarana ao anaty ota mahazatra fiainana iandrasany Jesosy atsika ho iray aminy araka ny teniny hoe aza manany amin'izay zavatra ilainao na zay zavatra irinao ka angatanao mba ho ataoko eo amin'ny fiainanao fa raha miray amiko ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko angatao zay tianao na inona fa ataoko tonga eo amin'ny fiainanao zany maneho tovotro ny tananao maneho vokatry ny fanahy halleluja tsangany amin'ny toerana misy atsika dia voafainy amin'ny lanitra ny tanao dia misoron'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo halleluja mangetahitanao zay Andriamanitra androany ro anatin'ity firaisana latabatra no tindray no tsy rovanay lanja sy ny asarbidiny ranao zay miteny tsara lavitra noho ny raha ny abela amin'ny raha ny fanekeny ny famindrapo mampiorina anay anana fiainam-baovao afaky ny ho feo any fananay ny feo ny fanahy masinao hitovo ny fanambaranay satria zanakao zay halleluja ho avy ny andro iverenanao eny amin'ny raony lanitra hoan'ireo mino sy mandray fatsena natolotra tsy tomanao tsy angaia fa fantatro fisanjanya efa voasora
Mahatsiaro any teny Jesosy hoe nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Bavazanao ve zany? Tsy vary ny tena fihinana na ny rano ny tena fisotro. Fa raha isotro rano ianao dia mbola ho angetaeta ihany. Raha hihina mbary ianao dia mbola ho nona ihany. Ny vary azo hohanina fa tsy tena fihinana. Ny rano azo sotroina fa tsy tena fisotro. Fa rehefa miteny Andriamanitra hoe tena fihinana sy tena fisotro dia misy ifandraisany amin'ny mandrakizay ianao. Tsy mitondra ody faty ny finanam-bary be. Nanakana anao tsy ho lasa fa hitoetra eto an-tany no fisotronao rano be dia be. Fa Jesosy niteny hoe izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za anangana azy amin'ny andro farany. Fiangonanao mandrakizay nresantsika. Aza manahy ny amin'io nofonao io, ny amin'izay ho fiainanao eto an-tany. Fa raha ny amin'izany efa nianao izy, malalanao izy, hiado anao izy ary asa hoe ho fiainanao izy. Ampy antsika ny fahasoavany. Fandaontsika androany hanokatra ny fotsika hiteny amin'ilay tompony ity fanasany ity, sady miaraka amintsika eto izy androany. Ataovy azonao antoka hoe feno azy ny ao anatinao. Mangatà fiombonana amin'ilay raha vaovao, ilay raha ny fanekena vaovao. Zany natao hoe communion. Ifonay amin'Andriamanitra izay tontolo rehetra raha nofo mbola mety mihazona anao. Na tontolo mbola tsy tena tanteraka raha-pibebahana ao anatinao ka ilanao azy. Sokafo ny vavanao dia miresah amin'Andriamanitra. Miresah. Tenenao Andriamanitra aloha amin'ny ara-panahy mialohan'ny handraisanao fanasany tompo. Taovy reniny ao ny lalina. Jesosy atonga amaly ny etaetanao. Tia tompo manahy ho faty eo amin'ny nofo. Amaly ny antsonao. Amaly ny etaetanao. No iray aminao. Fona tamin'ilay tontolo rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mbola nentina zatra nefa mahatonga anao tsy azo aina fa toetra n'ilay raha teo aloha. Oko faty ilay raha teo aloha. Oko vela ilay raha mifanekena vaovao. Hiasa ato anatiko hanapaka ny ozo sy ny faharatsiana rehetra amin'izay tiany fahavalo hitondrana. Androany tsy nateraka izay raha zambe koa. Fa zanako Jesosy iombon-draso fiainana aminy. Ahitana taratra ny fahatsarano ny fiainako satria ny nofo no tena fihinako ary ny rany no tena fisotroko. Sotra Jesosy. Raha eto ianao mbola tsy nanolo tena ho an'i Jesosy, mbola isan'ny olona vaovao voatonga na samba ny voamandrehany zao antso zao, aza misalasala mamerina zao vavaka zao miaraka amiko. Jesosy io manantona anao androany maraina, mamindrafo amiko, mamelany fahotako rehetra. Anio Jesosy manao fanekena aminao fa ho anao mandrakizay. Raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana. Midira ato anatiko, manjaka ato am-boko, sorato eo am-boko ny fiainana ny anarako. Zanak'Andriamanitra, misaotra fa olo-baovao ao am-boko ny fiainana ny anarako. An Jesosy amen. Miarabantsika sy zanak'Andriamanitra nateraky ny teny androany. Tonga soeto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Tonga dia mahazo miombo-poso latabatra amin'i Jesosy ary iray aminy sika rehetra. Raiso ny mofo. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandre ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny, dia izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo. So natao ho fahatsiarovana misaora azy.
misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'ny nofotrao izay nivakiana. Fanasitrana ny fanahinay, ny ainay sy ny tenanay koa. Mandren'Andriamanitra miteny, raha misy fivitosany eto na ny anaty na ety ivelany, ianao anaty eo dia mivoty le izy. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra no nofony izay nivakiana dia nasitrana fivitosana izy. Raiso ny fanasitrananao na ny anaty lohanao zany na eo amin'ny vatanao zany na ny anaty ny kibonao. Ok'Andriamanitra anaisotra izay zavatra tsy namboleny rehetra ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mandeha koa fa ny nofo izay nivakiana no antsika teo dia nofom-panasitrana antsika amin'ny lafin-drehetra. Noho izany izay marary rehetra dia hositraniny androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tiako ny fanekena vaovao ny amin'ny rahany. Araka ny teniny hoe fanekena vaovao izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo. Ka nao vininareo mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny Kristy anareo mandra-piavana misaora azy misaotra. Wow! Miteny amiko Jesosy hoe nisy olona vonin-cancer reto fa sitrana zao. Tena sitrana, mandana any amin'ny dokotera dia tarafo fa tsy ohatsony le izy mity hafa mafy eo an'Andriamanitra. Mahazo toerantsika tompoka. Toy ny fotoanantsika dia araka ny efa niomanana hatramin'izay dia androany ny fotoana natanterahana ny global day of prayer dia bean'i Kristy dia mifarana fotoam-bavaka sy fiderana eo amin'ny parvia Analakely. Fandaminana araka ny efa niresahana maly dia misy fiara hitondratsika ho an'izay tsy manana fiara zany ho any Akatso rehefa avy eo dia mba mijanona kely vetivetika, tsy hoe vetivetika, mijanona miandry kely. Efa ombany eo ilay fiara fa tsy maintsy tafavoaka aloha ny fiara rehetra eto izay vao afaka miakatra aty le fiara hitondratsika. Dia ao anatin'izay ihany koa ho an'izay fiara tsika moa efa nianatra tany amin'ny tary Akadikely, tary amin'ny Fofikry, tary amin'ny la retraite efa nianatra tsika hoe nahay niaraka hoe iray tany amin'ny nisantsika tany na praisina chambre na ny avany Amazangana, ny avany Atsirabe na ny avaiza. Dia ho antsika izay manana tomobile ka afaka mitondra ny namantsika dia mbola tsy tonga dia mandeha koa zany izay tomobile izay. Raha hoe ho any Akatso tsika ka hoe afaka manao covoiturage zany hoe hitondra namana dia mba mijanona eo zany dia mba miantso an'izay manantona zay mba hiaraka aminareo dia tonga dia mba hampandrosoa izy tompoko. Saotra tompoko ao anatin'izay. Dia zany hoe izay mandeha dia be zany tsy tonga dia rehefa hoe miravo zao tsy tonga dia mandeha
fa mijanona kely dia manaraka an'izay fandaminana izay. Dia ny t-shirt ho an'izay ny commande t-shirt izay ny commande ihany dia efa vonona ao amin'ny pasteur diary ao aorianao ny t-shirt azonareo efa azonareo alaina dia n'izao. Dia manarak'izay koa ny vaovaontsika manaraka dia ho an'ny ambassadeur rehefa mangorona seza rehefa avy eo dia mba tsy ampiakariny aty ny seza azafady tompoko fa eto aloha eto izany no mangorona seza. Ny antony dia ity toeran'ity zany tokony hoe ho sasana rehefa zoma hariva sy ohatr'izany dia tsy zakan'le mpanompon'Andriamanitra mibata an'le seza hoe ho ampidininy eto ilay izy dia mba tsy miakatra aty zany ny seza rehetrarehetra rehefa orona rehefa avy eo fa mijanony eto ambany eto dia mba voadio amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny estraditsika amin'ny herin'ny androany. Toy an'ny filazana dia mitovy foana ny fotoanantsika any amin'ny vondrombavaka sy ny selula arakaraka n'izay toerana misy anao rapitso maraina rapitso hariva afaka manatona amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao hoe raha ty ananina misy anahy dia aizany akaiky anahy fa mahagaga nefa na izany ary fa misy olona any ampita-tafika izy any an-tamimena hono ny akaiky anazy fa tsy maninona fa tongava foana fotsiny fa raha ohatra hoe mbola tsy manana vondrombavaka ianao raha ohatra hoe mbola tsy manana fotoana hivavahana ianao rehefa alahady dia manatona an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo fa afaka misy selula afaka mandray anao. Ny latsinainy talata larobia dia mitohy foana ny fotoanantsika ny sekoly isa-maraina ao amin'ny siperu ao ambony ao zany latsinainy ny sekoly latsinainy sekoly famahana olana ny sekoly talata sekoly fanasitranana dia ny sekoly larobia fandimidimbolemo ny tokantrano sy ny fitahipana fanambiana toetra. Ny alakamisy dia mitohy foana ny fifadikanina ho an'izay afaka ao an-tany mena. Ny zoma dia miverina ao trano tokon'olona isika amin'ny zoma fanotronana malo zao tena nafinaritra tena natsiro tsara ny tenin'Andriamanitra velona tsara tsika mandiny tena tsara tsika ao anatin'le izy nitohy androany ihany koa ny sabotsy zany amin'ny herin'ny androany dia miverina eto amin'ity fotoana ity tsika. Zay ngamba ny filazana fa vavakintsika anolotra ny fanatitra manasanao hitrangana dia atsory ny tananao raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra izahay amin'ny fahasoavana misaotra izay ny amin'ny fahamarinanao misaotra ny amin'ny fitiavanao fa raha mijerana zany ianao dia mahita n'izany aty anatinay matoa izay afaka nanome tompo misaotra fa atao hem-po avy aminao ny anaranao hoe mahay manome zahay dia tahio izay ho marina amin'izany fotoana hoe mahay manome indrindra manome anao ny tsara iavy Jesosy mety misy kosa mety hoe tsy afaka nanome Jesosy mivavaka izahay ho an'ny tsara iavy mba ho marina ao anatin'izy ireo ny fahatsarana rehetra tsy ho diso anjara na iza tonga teto amin'ity toeranyity na nanome izy na tsy nanome tsy ho diso anjara amin'ny fahasoavanao ny tsara iavy mankasitraka tompo fa avy aminao zany rehetra avy aminao ny ahaizany nay zany rehetrarehetra zany ary ianao no mahatateraka an'izany aty anatinay hoentinay averina aminao ny tera averina aminao ny fisaorana averina aminao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen. Efa mangataka anareo le tonga vaovao mba hijanona kely rehefa avy eo fa isidinika sy resaka aminareo mba hifampahery andrainareo mpitiavana izay ho voninahitra Andriamanitra sy tia tanana mafy be ao andreo sakaizantsika sy rahalahintsika voatonga androany maminay anareo ary tianay ny fampitantana aminareo mandra-patongany amin'i Jesosy amen. Eto moa zany tsy miresaka mahakasika mombana dénomination eto fa Kristiny Toriny eto dia afaka nareo tonga ny lahady any amin'izay fiangonana mety efa mahazatra nareo fa raha tianareo nitohizan'le eto indray nefa dia misy an'ireny vondrombavaka efa nitonono ny pasteur teo aloha teo reny afaka antonona soamatsara ny amin'ny fitohizan'ny teny sy ny fampianarana izay voaraintsika eto. Dia ny anankiray faharoa ihany koa
eto zany ny fitombavakantsika isaky ny sabotsy maraina ohatr' zao dia ny zoma hariva eny amin'ny trampokon'olona nalakely dia misy ny latsinainy talata larobia maraina manomboka amin'ny fito ora sasany ka hatramin'ny valora eo akatrany amin'ny valora sasany eo amin'ny fito ka hatramin'ny valora sasany eo eny amin'ny shoprite analakely deuxième étage izy io ambonin'ny tsenany superu dia ao amin'ny deuxième étage misy an'izay toeran'izay mahafinaritra izy io vitsivitsy sika mahafinaritra nefa sekoly tena mampiorina antsika ohatran'izay zarainy eto ihany no entin'ireo mpanompon'Andriamanitra ho mafisina ao anatin'izany fivoriana izany tianay ho lazaina aminareo hoe tianainareo ary indrindraindrindra tiany Jesosy mihoatra ihany koa dia ndao iompo tsara ifampitatana mandrapatonga an' Jesosy maneho vokatry ny fanahy joro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny omana ho akarin'i Jesosy tsy maintsy mifakahita amin'ny mpampakatra mandreto ropetra somatsara sy ny feon'arkanjely amen vonona amin'ny toepo mendrika araka ny sitrapony sady zany raha resy lahatra mony amin'izany dia soteatanana mafo an'Andriamanitra mariana moa zany raha sitrapon'Andriamanitra dia anomboka raha pitso asitsika WC tena tsara taretsy amin'ny sisiny etsy mba ho antsika menakavy amin'izay amen tsy ory an'izany tsontsika zany manaraka fa anomboka ezakazakitsika amin'ny fanatsarana ny zavatra rehetra ho voninahitra Jesosy rery hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindrafo aminareo ananatra ny tavany aminareo ne Jehovah ka menareo fiadanana amen atsangany hoe ny tanan'ny olona raha tena mandrea hoe nisy olona teo tonga dia nisitraniny Jesosy atsangany hoe ny tanany hoe matsiaranao hoe narary dia renao hoe afaka le izy ataovy ambony hoe mba hitako hoe nisitraniny Jesosy mba makanesa hoe telo le nisitraniny Jesosy fa tiako kase tanana kely ianao vetivety fotsiny makanesa telo pasteur sandratra vetivety fanasitranana makanesa kely inona ny zavatra nitranga ny aretina dia ny zavatra nisitrany to zao vony alleluia mbola voninahitran'Andriamanitra hoe mbola joroky eto fa zaho zany ana to de joro vavolombelona si zany aminay zaho mivavaka amin'ny assemblée de Dieu any a Brickaville dia za tonga eto dia mba noentin'ny patronko zaho nivavaka teto dia tratrany gripa zaho voan'ny gripa zaho hatramin'ny maly dia ziska tamin'ny maraina za nandeha fa tsy andeha zaho tamin'ny maraina satria fitsefiko nizaka tamin'ny patronko hoe voan'ny gripa zaho dia tonga teto zaho dia nisitran'Andriamanitra fa tena misy Andriamanitra aloha noa fa tena misy Andriamanitra voninahitra n'Andriamanitra joroko vavolombelona eto alleluia mandana Jesosy nasitrana sandray zany 4 jours zay na raro vavony be mihitsy dia efa tsy hitako izay nanaovana anazy dia teo le izy nisitranin'i Jesosy alleluia alleluia voninahitra Andriamanitra moa zany any joroko vavolombelona eto fa zahako dia adimy andro zay nakrary dia isoraka an'Andriamanitra fa tonga tsy tafatsangana mihitsy aho fanina be mihitsy dia isoraka an'Andriamanitra fa sitranako za zany voan'ny gripa be mihitsy vao tonga teto dia nangorangorana dia sitrana any zao voninahitra ho an'i Jesosy rehetra alleluia za ndray zany atao anatin'ny efatrandro zay dia tena za moa fa misy le araka le nitenen'ny pasteur teo misy cancer ao amin'ny loha dia omaly tena somary ohatrany saika tena tsy tafatsangana mihitsy zany fa narary ohatrany nanavy be tena mamay be dia niakatra be le température dia niantso ny dokotera dia ozy dia androany maraina nefany mijery température efa tena efa nidina be ny température dia zao dia mbola navesatra ny lohako tamin'ny maraina ny ala taty fa noho ny tonga teto dia tena maivana tena eniko hoe maivana mihitsy hoe atsangano ny tanan'osy pastera zay asika alleluia tatorolan ndao tia tanina mafy any tompany tatorolan alleluia tena nahagaka tonga dia afaka mandeha metsiketsika be tanako zao tena tsy napozina herinandro ray volana mahery atao tsy navita ny tena tsy nahita mihitsy ireo masoko reo
fa zao hitako daholo nareo tena farinaritra be tsotra betsaka famonitandriamanitra trotram-bavaka isan'andro san'andro makasitraka tompoka tena kela be Torolan, azafady tena tsy nahita mihitsy ve le maso tsy nahita mihitsy le masoko reo io ara tsy hitako fa tsy hitako mihitsy fa nahita hitako zao hitako zao iray jesosy raha velona Jesosy tainy Jesosy tompoko za nisy mivoto teto misy tsy haiko ny nanomboka efa mivotovoto dia zao le izy tsy eo tsony efa mipotrapotra kely teo dia efa nasaiko verifeny teo mba jereo hoe raha mbola efa tsy ao dia terrain Jesosy ndao ity tanana mafy an Jesosy velona Jesosy zao ijoro vavolombelonareo any dadatoro Roland izy iny zany efa nisitraniny Jesosy dia aveo ohatra nisy resuta tampoka kely dia tamin'izay zay tany an-dafy dia ohatrany hoe olona efa lasa zay zany vao tena hoe ohatrany olona efa lasa dia naveriny Jesosy izy zany 2 andro 3 andro reny nanomboka natsiary tena fa very tanteraka ny vision zany hoe zay zany tsy niteny hoe izy tsy niteny hoe tsy nahita mihitsy fa zay nieritreritra hoe mbola mahita izy zany hoe nitakoboniny rery tao zany no problemany fa ka izy tsy nahita mihitsiny dia mivady aman-janany moa zany no mikarakara anazy eo mivady ny tena kaiky azy mitantana azy mitondra azy dia zay mieritreritra izy le tantanana sy le hoe karakarainy io mahita fa araka ny teniny teo zany tsy nahita mihitsy izy fa zao tsy zay rehetra marary mafy ny tapitrandro fa zay lasa fa ny fotsika mila miorona mandrakariva ampinoana misaotra n'Andriamanitra no famindram-pony misaotra n' Jesosy ny amin'ny fiainany dadatoro Roland zay profita maso fa mpamelon'Andriamanitra mitahiry ain'Andriamanitra mitahiry fiainan'Andriamanitra mpamerina amin'ny laon'ny Andriamanitra ho anao ihany koa tia mpahery anao amin'ny anaran'i Jesosy velona ny Andriamanitra ao mahery ny Andriamanitra ao marina ny Andriamanitra ao miasa velona sady be voninahitra Jesosy firy ny ideran'Andriamanitra le sitsika hira anankiroa iderantsika n'Andriamanitra dia izara fahasoavantsika oninan'izay mangataka ny koral mandao ideran'ny tompokely velona Jesosy ndao ary sitsika fiderana kely dia zay izy vao izara fahasoavantsika anankiroa fotsiny ndao Alléluia. Ndao hiaraka iorakoraka mafy be ho an'i Jesosy izy anreharehantsika amen. Ndao tsika hiaraka hira hoe tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy amen.
From
fiderana tsy maha-olon-dehibe. Fetrereto hoe Davida amin'ny mahampanjaka azy, ny sorony akanjony dia mipitika ny koronina. Dia ozy izy ny vadiny tao an-trano nijery azy teo am-baravarakely, fihinana koa tsy kialakala ohatry ny gaiky. So ve mba mpanjaka? Aza manao an'izao? Fa za rehefa mandeha tena tsy hitako ianao fa meko an'ny tompony azy satria za balita kely eo anatria amin'ny mpanjaka ny mpanjaka. Amen. Dao sy te tanana mafy an'Andriamanitra. Ozy izy Davida zay, za ozy izy ivazina bebe kokoa, ataoko tsinitsinina ny tenako. Ianao le mandio ane manao tsinitsinina ny tenanao eo anatria ny andizanao e. Satria ianao zany le kody kely dia izy le ngeza be. Za kely ozy izy ritsy fa ny Andriamanitra ngeza be. Asy te tanana mafy ho anazy. Amen. Efa vita teo ny tsodrano izy natsapa efa vita teo ny tsodrano zay mifantoka rehetra. Zao ary fampitodika atsikasa amintsika indray zany mba mifampiresaka kely. Zao hoe tadidio naiza misy ianao any amin'ny birao, any amin'ny asa mandraharaha, eny amin'ny diabe, zanak'Andriamanitra ianao hoe tadidio hoe fa izy mahita anao mihoatra no fahitanao ny tenanao. Satria ny fisiny eo amin'ny fiainanao e dia misy lavitra no fisinao. Satria tsy nisy ianao raha tsy teo izy. Noho izany ajao izy miandro papakatra hoe tsy mahazo manaonao foana zany. Tia n'Andriamanitra tsara. Firy aloha ny resilatra fa zay misy le fahamarinanao ampony. Asio tia tanana mafy ho an' Jesosy ary. Alleluia, alleluia. Zarao ny fahasoavana amin'olona roa sy telo manodidina anao, fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.